Tany Voemara indray a zazavavy kely 8 taona no naolany zazalahy kely 12 taona tamin'iny androny 3 martsa lasa teo iny a tao daraina Voemara tao mo no niseho ity trangan-javatra ity ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity araky n'izay efa natsipiko zay a dia ny mahakasika ny fanolanana no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto raha jaby na baobabnin avy any amin'ny faritra Sofia fantatra fa multimilliardaire anankiray izay monina ao Antananarivo ao no nidoboka amponja any Antsoy mahakasika ny zavamaniry anisany mampiavaka ny Madagasikara izay nalaina atao Andriamangirina distrikany Antsoy izay miisa 12 gony no kasaina ahondrana antsokosoko tany Thailandy sarona atao mampikony ny 10 febroary lasa teo iny miisa 5 ankehitriny ny olona nadoboka amponja any Antsoy tompony sosiete lehibe iray izay anisany misehatra amin'ny fandrana voninkazo makany ivelany ao Antananarivo sy ny mpitantana azy ireo olona roa izay nanampisa anireo 3 voalohany izay tratra tamin'ity raha ity mafy niezaka sy ny ady natao teo anivon'ny fitalevam-paritry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy any Sofia izay tarihiny dokotera Manantsoa Clermont sy ny fitsarana ambaratonga voalohany any Antsoy nahafahana nitondra ireo mpanevohevo ireo a no samborina ary noentina natao famitorana tany Antsoy sy nampidirana amponja azy ireo a any an-toerana trany hentsitra ary samy manao ny tandrefy azy avokoa ireo tompon'andraikitra misahana ity raha ity any Sofia mba tsy ho hisy ny fanaovana tantely afadrakotra ny harena voajanahary any an-toerana izay rehareha ny faritra Sofia mitohy hatrany ny fikarohana sy fanadiadiana mahakasika ity afera fandrarana harem-pirenena ity raha ny nambarany atoa mpanao lalàna eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany any Antsoy Rakotomiandrosoa Benoary Velo tsy ahivana fa noraisiny Direct Sofia antanana ny fambolena ireo jaby ireo tamin'ny fotoana nahatongavany tamin'ny namerenana azy tany an-toerana midika izany fa tsy misy ambony lalàna intsony ary miezaka manao aintso zavatra ireo rehetra ratsa mandraika amin'izay ady atao amin'ny tsindry sy ny fampiasana vola eny anivon'ny fitsarana izay a mba hialana sy hisorohana amin'izay endrika kolokolo izay ataon'ireo mpanan-karena sy mpanevohevo amin'izay a tsindry isan-karazany fa rehefa mandika ny lalàna dia tsy maintsy ampiarana ny sazy sy ny fampiarana an'izay lalàna mifehy ho an'ny tany sy ny firenena izay nizaniza io a ary naizanaiza raha tsy fandrimpahalemana indray a resaka von'olona sy ny fanapahan-doho misy von'olona teo amin'ny fokotany ankaroka anelanelan'ankarana sy namohora ka fantatra tao anatin'izany fa vehivavy iray no novonoan'ny olona lasa ny lohany sy ny tanany mbola tsy fantatra mazava moa ny tena antony ity famonoana ity ary mbola baraingo izay mipetraka hatrany amin'ilay hoe inona marina no tena ilan'ireo olon-dratsy ny loha sy ny tanan'ny olona izay vonoan'izy ireo izay midika izany fa tena mandrandriranantsy ny vahoaka any ambanivohitra any amin'izao fotoana izao a indrindraindrindra fa amin'ireo izay faritra mena amin'izay famonoan'ny olona sy ny fanapahana lohan'ny olona izay a fa tena mijaly izy ireo a noho ny afitsoka anireo tsy mataotody manao an'izay habibiana isan-karazany izay fandaminana famoivoizana ao andrenivohitra ao a maro ihany ireo kodiaran-droa no voasazy tamin'iny androny omaly iny nosazina ireo mpamily kodiaran-droa miakatra amin'ny lalan'ny mpandeha an-tongotra taxi bisikleta miisa 3 nampidirina ambalampamonjana noho ny fandekanany lalàna famoivoizana
ka miteraka fitohanana ao andrenivohitra. Nanao hetsika manokana ny polisy-pirenena tamin'iny androny alakamisy iny manoloana an'izay resaka fandaminana famovizana ao andrenivohitra izay. Tetikasa laky arivo indray tanympanjakana io ampiasain'ny fanjakana io hoy ireo manam-pahefana. Nampahafantarin'ireo solon-tenam-panjakana tamin'iny androny omaly iny ny ponina teny vato ny tanympanjakana dia tsy azo amidy, tsy azo anorenana. Tanympanjakana no anaovana ny fanitarana ny lalana ho Gatovoa izay tafiditra ao amin'ilay tetikasa laky arivo. Iharany lalana avokoa ireo tompon'andraikitra namoaka ny taratasy fahazoan-dalana na ny autorisation. Fehezan-dalana famaizana no miharitra amin'izy ireo hoy ireto solon-tenam-panjakana tonga teny Ivato ireto. Voakasika ny fanitaran-dalana ireto trano izay naorina amoron-dalana izay tanympanjakana avokoa hoy izy ireo hatrany. Jean-Noina Fanomezantsoa nahazo taratasy fampiantsoana avy tany amin'ny Bianco. Araky ny taratasy voaraiko dia hampanantsoina teo anivon'ny Bianco ny tenako 17 Martsa 2024 izany hoe tamin'ny androny alakamisy lasa teo iny izany amin'ny 9 maraina anoany io fotoana io hoy izy hatrany. Hatreto dia mbola tsy fantatro mazava ny antony fa hoe taratasy avy eo anivon'ny paky. Mazava izany fa resaka mandidina ny kolikoly vonina ny seho sy hiatrika ny fanadiadiana ny tenako hoy izy hatrany tao amin'ny pejiny tao taorian'izay taratasy fampiantsoana azy zay. Andao amin'izay ho resantsika ity trangan-javatra izay niseho tany Voemara ity. Zazavavy kely 7 taona no naola ny zazalahy kely 12 taona tao Voemara ny 3 Martsa lasa teo iny. Taorian'io dia narary ny zaza ka tafiditra hopitaly tao amin'ny CSBD Daraina Voemara. Ankehitriny dia tsy voatazona any an-toerana ka nampiakarina Voemara ao amin'ny CHRR2 Salfa tamin'iny androny omaly iny mba hanohy an'izany fitsaboana izany. Nanaitra ny maro moa raha vantany voanandre an'ity hoe zazalahy kely vao 12 taona monja dia nahavita nanolana zaza 7 taona. Midika izany fa mety no fitaizana no mahatonga an'ireo ankizy kely izay lasa manaonao fahatany tahaka ny tony ary mety nohony fahitavany ny zavatra eny anivon'ny fiarahamonina eny ka hafatra ho anareo ray aman-dreny araha maso tsara ihany ny zaza ary tezao ny zaza mba hanaraka ny lalana mahitsy fa tsy sanatria akory avela miaina baranahana ka lasa manaonao zavatra tsy faseho masoandro tahaka ny tony. Izay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.